Ifarana tsy ho ela ity taona 2024 ity. Fotoana sy vaninandro andiniana ny fiainana zany eo amin'ny olombelona, andiniana ny lasa ary koa ibanjinana ny hoavy, ary ny fanantenana dia miandrandra taona vaovao tsaratsara kokoa hatrany, saingy ny risy tsy vola kakafitra intsony no misy eto amintsika, ka ny maly tsy miova fa vao mia ratsy andro manalina ny fiainana eto Madagasikara. Ka maro de maro ny zavatra tiana olazany, fa aleo tonga de any amin'ny vaindony resaka no idirantsika avy hatrany. Dia ny fietrentsika fifidianana be ny tanàna tsy ho ela raha fakapitso, zany hoe amin'ny larobia 21 ny volana Desambra 2024 avy izao, 2 andro zany sisa. Ka mandray anjara fitenenana entina manentana ny mpiray tanindrazana, ary koa manazava izay mba tratry ny saina manoloana izao fitondrana tsy tandalana mpanitsakitsaka ny lalam-panorenana tsisy farany izao. Raha araky ny marina mantsy ary ny tokony ho izy sy ny ara-dalàna de fifidianana efa tokony natao eritaona lasa izay ity fifidianana be ny tanàna ity. Ka aora nanaovana izay fanemorana azy ela de ela izay fandrikan-dalàna tsy misy ohatr'izany, fanaovana tsinotsinona ireo ambaratonga-pahefana eny fotony. Ka indroa ny fanemorana mibaribary tsy ara-dalàna natao. Ao raha ny dikan'izay, misy zavatra ao ambadika izay, satria nanemorana ny daty aloha voalohany indrindra, hoeritaona teoriana tsy nitenenina fa nilololovina teny amam-bolana tity efa heritaona zay vao nitapahana. Ny antony dia ny fahatahorana ny tanjaky ny fanoerana eto Antananarivo renivohitra. Mazava ny fandresena azon'ny antoko-timina tamin'ireny legislative reny, izay nitarika tamin'ireo arrondissement anankely, ka avy hatrany de nanapaka ity fitondrana jadony ity fa tsy azo alefa avy hatrany ny fifidianana, fa de niloloviny teo akanabahana amoronana tetika angalaram-bato sy anodikodonana ny safidim-bahoaka eto Antananarivo renivohitra, satria sarotra ny fey zany renivohitra Antananarivo zany rehefa eo tanana, eo pela-tanana sy tantanin'ny antoko-panohitra de mitimma izany. Ka izao naisaka ho efa heritaona teo aoriana izao ny fanondroany fanemorana fanondrony de ny resaka ity
fanaovana fanitarana ny lisam-pifidianana ity amin'ny fanaovana ordonnance ho an'ireo olona zay mbola tsy tafidy tonga taona ka tsy tafiditra. Zay aloha ny filaza azy entre guillemets ny fitenenana mbola tsy tafiditra ao amin'ilay lisam-pifidianana taloha. Ka zavatra mifandray ireo zavatra roa ireo ary tetika mifameno satria na emotra le izy mba ilazana fa isy ny olona zay tsy tafiditra, ny olona vaovao zany feno taona vaovao na ireo mbola tsy tafiditra noho ny antony samihafa. Ka nanaovana an'ity resaka ordonnance mana be zavatra mifamaofao tsy mazava ankehitriny ity fa ny fehiny dia fitedavana teti-dratsy ahafahana mampiditra doublon. Zay no tetika amin'ny fanemorana ny daty sy ny fanemorana ny fotoanandro nanaovana nyity ordonnance ity zay tokony tsahatra ny faran'ny volana dia nitoizana ny fahihatra amin'ny faefatra ny volana desambra. Ka mailomailo sika fa tsy mahatoky ny saka fa trondro ny loka araka ny fitenenana. Ka momba ireto ordonnance reto dia mandeha ny resaka fa natao ho an'ireo mpitandro filaminana avy lavitra, tsy haiko tsy ampy angambany eto Antananarivo nafarana hitandro ny filaminana mandritry ny fifidianana be ny tanàna, tsy fifidianana filoham-pirenena akory reny ny olona manao propaganda milahatra an-dalambe endry tsisy zavatra mipika na de kely ary fa zay le tetika hoe nampiakariny reny olona avy any amin'ny lavitra any dia omena ordonnance zany ahafahany maneho ny didiny. De maramila sy tsy fantatra tsony zany ka mailomailo sika fa bebe ihany le tsy mahay manisa ireo isan'ny ordonnance zay natao manerana ny nosy ary indrindra eto Antananarivo. Ka ny fanampin'izany dia natao maro koa ireo kandida zay nirotsaka, zay mazava fa tsy anana chance ho lany eto Antananarivo zany fa dia nampidirina ary za mahita fa reny kandida tsy mampaninona anamy manonona anazy Roandefo ry Gasikara dia natao amiko fahitako azy dia natao ampidirana an'ireny vato tsy mazava avy amin'ny olona nomena ordonnance reny, ordonnance tsy mazava, ordonnance fopla mba hizarana amin'ny vato. Amin'izay dia anokatra ny lalana ho an'ny kandida-panjakana zay mbola ho fenona ho borena doublon tsy fatapeviana koa ny vatony. Ka manoloana zany rehetrarehetra zany dia mifafy ny vola, mizara vola tsy tanono ireo be vola ao amin'ity système maloto mafia zay lo mpanandevo tondra ny malagasy ho andevo
hovidina tako mividy omby ity fafo mivola ividianana ireo marivo salosana nampahatrana nobadona ho mora hodina ny lohany ny seny zay tokony ho androm-panjakana ijoro maleo tena amin'ny fikarakarana ny fifidianana tahaka zao dia efa voavidy araky ny efa mahazatra ary efa ao anatin'ny komberaka ka mody fanina mody tsy mahita mikipy manoloana ireo fandikan-dalàna maro de maro ataon'ireo kandidan'ny système kandidat-mpanjakana moa zany zavatra mitovy ihany zany satria ny système mafia no fanjakana raha misy ny fanjakana fitondrana anaty farakisosona mitondra amin'ny fomba tsy ara-dalàna ity firenentsika ity ka efa vonina ny système maloto anao barofo sy amboletra ampandaniana ny kandidat-mpanjakana zay hita mibaribary fa ampiasana ny fomba rehetra ny volam-panjakana ny fitaovam-panjakana mba azahoany tombony na ireny vary reny tapimaso reny zay atao amin'ireo olona sahirana na vary ty na amigony na ty sakafokafo kely rehetra ty na vola kely dia volam-bahoaka ihany no ahodikodina anaovana ireny ary zao dia naheniko hoe mbola ikavary ny filoha mipangalabato tompon-daka amin'ny fangalaram-bato anio ariva tsy fantatry indray inona indray ny mbola ho tantarainy mbola tsy tapitra ny laingany ka maro de maro ny zavatra afenina ao amin'io lapan'ny tanàna Antananarivo io ka may volotratra manao zay ho afany ity fitondrana maloto ity mba isorohana ny fandresen'ny kandidat-mbahoaka de ny kandidat maronisa mpanohitra eto Antananarivo izany ka tsotra sitokana ihany ny lalana vaolana afahana manodana afahana miala amin'ireo velam-pandrika maro sy teti-dratsy anodinana ny safidim-bahoaka dia ny fanaovana rodo be mifidy ihany tsisy afa-tsy zay satria ny akanga maro tsy vakinam-bo ary raisitsika ohatra reny trangatany faratsio ireny nanao zay ho afany ny kandidat-mpanjakana fa ny alamaina ny fidy daholo na ny maramila na ny zay reny no raisitsika ho modely eto Antananarivo tsika indray ve no tsy havity zany ohatra azo raisina koa reny tany Etats-Unis reny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena nanaratsiana ny Trump izay faran'izay zokony natao daholo ny rehetrarehetra fa nirotsaka nanao tsunami ny fidiny ny vahoaka dia nitazana-potsiny fa tsy tana ary tonga eo amin'ny toerany ny filoha Trump ka izay no ohatra roa zay no tokony ataontsika
ary tsy misy afa-tsy zay no herintsika afahantsika mandresy satria mila vato tombony mialoha ambonin'ireo rehetrarehetra kandida mirotsaka rehetrareo ny kandidatsika mila any amin'ny vato rahetsy isika raha tena ilamina tsy ampitebitebena ny ahazo ny fandresena eto Antananarivo renivohitra ary tsy vitan'ny fidy ihany satria rehefa vita ny fifidianana dia mila manaraka akaiky mila miaro ny safiditsika haintsika ny mazinoara fataonyity seny sy fitondran'ity amin'ny fanolanana ny voka-pifidianana tsarovy fa rapport de force ny resaka politika ny fifidianana tahaka izao zany hoe ZB no matanjaka sy mandresy mazava de mazava fa aty amintsika izay tanjaka sy hery izay mazava tamin'ireny fandresena tamin'ny resaka legislative ireny mazava amin'ny hetsika fanentanana sy filaharana nataon'ny olona nandritry ny propaganda ireny fa na dia zany dia ny baolina miditra any anaty rato amin'ny fandatsahantsika vato ho an'ny kandidatsika no antoko ny fandresena ny baolina any anaty rato ihany no isaina ka rehefa eo ny fitiavana n'Antananarivo fitiavatsika ny tanànatsika dia ny Arivolahy tanànan'ny Arivolahy tsy maty indray andro izany dia tratratsika ny tanjona satria tsy aresentsika amin'ny alabato ireo na iny kidona na iny kiantra ka miankina amin'ny rodibe miara mirona miara manonja miara mifidy isika no angalantsika amin'ny fomba ara-dalàna an'io mairie-na Antananarivo io karahatsika amin'ny lapan'ny tanàna n'Antananarivo satria rehefa nosakanana tsy andrariny tsy azo irotsaka i Ravalomanana i Dada Ravalomanana dia ny zanany zay raha mahita fa tanora ao anatin'ny hery ao anatin'ny fahaizana ao anatin'ny fahaendrena ao anatin'ny fahasahiana ary ao anatin'ny fahavononana mbola enjana mbola dadany noho ny dadany no tondra mifanevatsika omeran'ny tanàna mamitsika dia Antananarivo renivohitry Madagasikara finenana maminy vahoaka malagasy ray manontolo ka hitojo Ravalomanana Junior zany raha ohatra atao amin'ny teny vahiny hitojo dia toy ny papangola anaty katsaka ka zay mivoaka babany avokoa any enjana tsy laitra nitady olona vaovao isika olona mahay sa voniny anohy ny lalan'ny dada ka tojo
olona endry zana-bahoaka tsy misy hafa midada zay miainga avy any amin'ny Antanatohitra ambany indrindra. Tsy menatra mihitsy izy nilaza fa mbola mandeha mijinja makavilla ho an'ny omby alohan'ny andanan'ny asa, ary zay no mahamam-bahoaka azy satria olona niezaka, olona nikiry ary niady tamin'ny fiainana nambinin'Andriamanitra satria manao marina ka de tojo amin'ny toerany izao zay irariana mba ho tratran'ny tojo ihany koa toerana be ny tanànan'Antananarivo renivohitra io. Ka ny olona tena ilaintsika de ny olona tena tia marina an'izany Antananarivo izany, satria ny olona tia no afaka miaro ary afaka manasoa. Ataontsika amin'ny teny vahiny hoe celui qui aime protège. Zany hoe ataonao, raisinao ohatry ny an'ny tenanao no hitondranao ny tanànan'Antananarivo. Zany no ahafahana, zany reriany n'olona ohatry zany no afaka manarina ary manavotra ny tanànan'Antananarivo zay potika tanteraka. Ny antony dia zay efa nolazaiko zay fa tsy nisy fitiavana velively ny tanànan'Antananarivo ngabe mera vazaha zay nodimbiasan'ity ramatoa PDS mirediredy ity, zay mbola mikatsaka fa ho atosika amin'ny tsara-dalàna amin'ny toerana be ny tanànan'Antananarivo io ihany koa. Ka ny olona tsy tia, ny olona tsy misy fitiavana de tsy miraharaha, tsy miaro, zany hoe manapotika, manimba, mampijaly ny vahoaka. Ka rahantsika mahita ny fahasaranana amin'ny jiro, ny rano, ny fako tsy voaroka, ny lalana potika, ny tsy filaminana, tsy fandripalemana, ary eo ambonin'izany dia mbola mandatsa izany fahasimbana sy fijalian'ny vahoaka zany, mbola mandamy vola tapitrisa maro 450 tapitrisa euro nananganana teleferika zay sady tsy priorité no tsy vahaolana ho an'ny vahoaka malagasy sy ny vahoaka an'Antananarivo, sady mbola ho trosa ho babetsika mandritry ny taona maro. Ka ny zavatra eto ampamaranana dia olona mitondra fanantenana azo antoka fa tena mpandroso anarina ny tanàna amerina n'Antananarivo eo amin'ny toerany mendrika ny maharenivohitry Madagasikara no ilaintsika. Ka andao hifanome tanana, andao daholo hifidy amin'ny tojo raha vanomanana, tadidio ny numero fa 4, zany hoe ny vazatany 4, ny avy any Atsinanana, ny Andrefana, ny Atsimo,
ianareo avy any avaratra monina eto Antananarivo renivohitra fidio tojo ahazo ny fandresena ary fandresena amin'ny fomba madio sy fandresena madiodio zany hoe lavitra ny isa omentsika azy tsy afahana manolana ny safiditsika ary hoarahantsika toy ny anak'Andriamaso izany taka mandrivorivo ho an'ny kandida avy amin'ny fanjakana avy amin'ity sistema maloto zay mamevahana ny vahiny ity ary manao tsinotsinona ny malagasy. Tsy mila io PDS io, tsy mila olon'io fitondrana lo efa lo io mpandrava tanàna mpampijaly vahoaka io isika ka asehoy fa orakoraka ny an'ny kandidam-panjakana fa isika vahoaka no tena tompon'ny tanàna, tompon'ny arivo. Tandremo fa be ny vola mifafy sy ny fanaratsiana ny kandidatsika ho mpanavakavaka ara-poko fa efa tsy hita intsony ny fomba isakanana azy tsy homerana Antananarivo renivohitra ka dia mirary soa ary koa mametso-drano anotojo isika rehetra ame andatsaka ny vato pitokisana andanintsika azy isolo tenatsika eto amin'ity tanàna mamitsika ity de iarivo tanànan'ny Arivo lahy tsy maty iray alina tsy ho fatin'izaniza isika eto amin'ny tanitsika eto amin'ny tanànatsika iarivo ho an'Antananarivo iarivo ho an'ny malagasy ary malagasy ho an'ny arivo ka dia mahereza daholy isika mianakavy andeha hifidy raha afaka pitso andevenatsika izao fitondrana lo sy maimbo tsy mendrika izao fa anomezantsika ametrahantsika olom-baovao hitondra ny renivohitritsika anandratra azy amerina ny famirapiratany ho tsara kokoa no mifahiny mba ho rerea sy voninahitrytsika malagasy manontolo anana ny toerany eo amin'izao tontolo zao manana ny asiny sy ny fiandrianany ho ela velona Antananarivo renivohitra Madagasikara ary ho tonga ho mera amin'ny fomba ara-dalàna hitojo Ravalomanana numero 4 noho ny fanohanatsika ary fandrotrahantsika ny vatotsika ho azy ho avy daholo isika rehetra tomy daholo ny rehetra andeha hifidy. Mandra-peona indray tompoko lasy tompoko vavy.